eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely eny ary tompoko dia mbola fifaliana lehibe ho aindray no miarabanao amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola tonga indray miaraka isika indray ny afatra avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity fandarana ity. Koa dia tononona ho amintsika rehetra sahady ny fiadanan'Andriamanitra sy ny fitahiany ho aminao. Ety am-piandohana dia mirary sahady ho anao izay marary mba tena ahita fanasitrana lehibe avy amin'Andriamanitra androany. Anao ihany koa izay ao anatina olana lehibe amin'izao fotoana izao dia mino fa tsy kisendrasendra ny enoanao ty fandarana ity sy anaranao izao fotoana izao fa tena programan'Andriamanitra tokoa mba hitondrany vahaolana lehibe tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainanao. Noho izany indrindra no anasako anao amin'izao fotoana izao, miantso anao ahako anaraka hatramin'ny farany, ary ihany koa tena ino androany fa matoa ianao tojo izao afatra izao dia misy zavatra lehibe tian'Andriamanitra sady ho tanterahana eo amin'ny fiainanao. Araka ny teniko teny aloha hoe raha marary zany ianao dia tokony hino sady ianao fa hisy fanasitranana mahagaga ataon'Andriamanitra aminao, satria ny antony hinoko an'izany dia ity, ary ny anabarako aminao ihany koa dia hoe io Andriamanitra io dia tsisy zavatra tsy hainy atao. Araka ny voalazan'ny Baiboly hoe Andriamanitra mahagaga izy ary Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Zany na iza olona tena mino fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra dia hoy aminao androany afaka ho sitrana zany ny aretinao, afaka hivazany ny olanao. Marobe ireo olona tena hitanay mihitsy hoe nanasitrana anazy tamin'ny fomba mahagaga Andriamanitra, namany olana tamin'ny fomba tsy takatry ny saina Andriamanitra. Dia inoko zany fa tahaka ny namonjen'Andriamanitra andreny olona ireny, tahaka ny nanasitran'Andriamanitra andreny olona ireny, dia ho tahaka izany ihany koa no iasan'Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainanao androany. Ka dia miantso anao amin'izao fotoana izao tena ino araka ny teniko teo, ary ihany koa anaraka hatramin'ny farany ity fotoana izay irahantsika manatanteraka androany ity. Ka anio zany dia mbola hitohy ny amin'ny afatra farany izay fa nirahantsika nanatanteraka teto aho, izay mbola hitohy an'izay afatra izay no entiko eto androany. Kanefa ny mialohan'ny fotoana rehetra dia andehantsika hivavaka amin'izao fotoana izao, ametraka amin'ny fotoanantsika eo am-pelantan'Andriamanitra. Raha mety aminao dia aondreny lohanao ary amin'izao fotoana izao, dia ao anatin'izany ihany koa dia tiako sady ianao hivavaka eto Jesosy eo, hamonjy ny fiainako ianao androany, hiteny amiko ianao ary asa atao amiko ny herin'Andriamanitra androany. Ka andehantsika hivavaka ary. Tompo Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotranao zay amin'izao fotoana izao Andriamanitra noho ny famindraponao taminay sy ny fahasoavana izay nomenao, dia afaka mbola hifampahery, afaka mbola handray ny teninao amin'ny alalan'izao fahitalavitra izao indray zahay. Fanahy masino ianao no ametraka ny teny ao am-bavako, ary asa ao amin'ny sofin'ny olona, ampitoetra ny teny ao am-pony, ary ampitombo fahalalana sy fatakarana ao anay tsirairay avy. Ary mangataka aminao fanahy masina, tena hiasa ao anatinay tsirairay avy ny herinao androany, ka dia andray fahasoavana ny olona rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tahinany izao fotoana izao. Amen. Ka ny lohahevitra izay ianarantsika androany indray zany dia hoe tsy misy fetra ny fitahian'Andriamanitra ao aminao. Tsy misy fetra hoy aho ny fitahian'Andriamanitra ao aminao. Amin'izao telo volana sisa, telo volana latsaka raha ny marimarina kokoa, mialohan'ny hafarana nyity taona 17 sy arivo ity dia mbola mitaonanao ino ary tena tonga tanteraka fa afaka mbola nova ny tantaram-piainanao Andriamanitra. Mbola afaka anao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao io Tompo Andriamanitra io. Hoy amintsika izay manaraka ity fandarana ity hoe afaka anova ny tantaram-piainanao Andriamanitra. Na inona zavatra nitranga sy niseho tamin'ny fiainanao tamin'ity taona 17 sy arivo ity,
mety maro tamitsika no mety tam'ty taony ty rava ny tokantranonao, tam'ty taony ty mety rava ny asanao, tam'ty taony ty mety rava ihany ko ny tontolo ara-bolanao, mety tam'ty taony ty no nisy aretina mafy nanjoanao ary mbola zaka ny takaitra an'izany ianao hatram'izao fotoana enonao ty tenin'Andriamanitra ity angambany. Maro tamitsika mety tam'ty taony ty ihany ko no tena natsapa hoe nisy fikatsona goavana teo amin'ny fiainany, nefa ianao mba olona mivavaka, olona manompo an'Andriamanitra, na ihany ko izy ianao hoe za noho izay fiatraikana fiainana mafy teo amin'ny fiainako, no zavatra nidona mafy tato amiko, dia tsy zakako trony ny fiainana ka voatery na hoe tena tsy nivavaka intsony mihitsy, ohatrany hoe tsy tehatehitra mivavaka ntsony angambany ianao araky ny fisainanao na araky ny eritreritranao mihitsy ny angambany, satria nahoana mety mafy taminao zavatra nise tam'ty taony ty, mety mafy taminao zavatra nitranga tam'ty taony ty, mety tsy zakanao ntsony ny ama-olombelona ny fiatraikan'izany eo fiainanao am'izao fotoana izao. Fa hoy aho amitsika androany araky ny afatra izay ampitondrain'Andriamanitra hoe mbola afaka reo zavatra lehibe amitsika Andriamanitra. Noho izany mila mino zao afatra izay ianao fa tsy misy fetra ny fitahiana ho ataon'Andriamanitra ao amin'ny olona. Tsy voafetra ny zavatra misy Andriamanitra. Ny Baiboly moa de mampianatra manao hoe izy Andriamanitra no lehibe sy avy indrindra manoloana ny zavatra rehetra. Raha tsorina zany de hoe lehibe Andriamanitra mihoatra ny olana treanao io, lehibe Andriamanitra raha mihoatra n'io faharavana zay nitranga tao amin'ny fiainanao io, lehibe Andriamanitra mihoatra n'io aretina zay fahatsapanao hoe tena manavesatra ao anatin'ny tenanao io, lehibe Andriamanitra raha mihoatra n'io zavatra zay erinao sy mba etaetaponao io. Fa ny atoron'ny Baiboly atsika androany de hoe mila milo ary tena resy lahatra isika fa tsy misy fetra ny fitahian'Andriamanitra ho ataony eo amin'ny fiainatsika izay olona mpanarady azy. Ny torohevitra ambaran'ny tenin'Andriamanitra amitsika androany de ity, satria hoy aho hoe na de fa telo volana latsaka raha marimarina kokoa hoe eo amin'ny 2 volana sy tapany eo sisa de ho tampotra tanteraka izany taona 7 sy 10 izany. Tsy vitsy amitsika no tena nandray tsodrano lehibe avy amina lehilahin'Andriamanitra na vehivavin'Andriamanitra, nandray faminaniana, nandray tsodrano mety tamina mpanompon'Andriamanitra maro. Za mino tena resy lahatra fa ny mpanompon'Andriamanitra rehefa napetrak'Andriamanitra tao am-bavany ny tsodrano, rehefa napetrak'Andriamanitra tao am-pony ihany koa izany ka natao tononona ho an'ny fiangonana, natao tononona ho an'ny vahoaka n'Andriamanitra, de za tena mino sy resy lahatra zato isan-jato fa manamarina ireny tsodrano ireny Andriamanitra. Ny fanena tamina olona vitsivitsy anefany de zao ny tantarain'ny olona mamy ny tsodrano azoko pastera, ary tena resy lahatra mihitsy hoe Andriamanitra nampiten'ny mpanompony fa ny zavatra magaga de izao, toa ohatra ny tena tsy mety matsapa ny fatantaran'ny herin' tsodrano zany akory aho, ohatra ny tsy tena mety matsapa ny vokatry tsodrano zany akory aho. Za moa niteny tamin'ny olona manao hoe Andriamanitra aneho rehefa mampiteny mpanompony de natao tanteraka, natao isy vokany, natao isy fiatraikany ao amin'ny olona rehetra izay namitsoran'Andriamanitra izany tsodrano zany ny vokatra zany. Fa maninona kosa nefany ianao izay mety manaraka ty fandarany ity mihitsy ngambany no mety misy an'izany am'izao fotoa zao hoe tsy matsapa na inona na inona, ohatra ny tsy mety miova ny fiainany, ary mety hoy ianao angambany hoe tam'ty taony ty ny tena nikatso ny fiainako, tam'ty taony ty ny tena nangidy ny fiainako, tam'ty taony ty ny tena nitotongana ny fiainako, tam'ty taony ty ny tena hoe nisy zavatra ratsy nitranga teo amin'ny fiainako. Ambarako aminao amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy fa mbola afaka anao zavatra lehibe tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainatsika io Andriamanitra io, satria tsy afaka feran'izan'izy, tsy misy hery afaka mametra an'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao, ary tsy misy hery ko afaka nakana ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika. Ary ambarako fa tsy misy fetra ny fitahian'Andriamanitra ho an'ny olona, tsy misy fetra. Andriamanitra tsy hoe fitahiana iray fotsiny ao an-danitra ao, na fitahiana vitsivitsy fotsiny ka hoe amin'ny olona vitsivitsy voafetra, fa na iza averiko tsara, na iza de zao no amparako amitsika hoe afaka hita mihoatra lavitra zay nirinao,
mihoatra lavitra zay ilainao, mihoatra lavitra zay natenainao, afaka hitanao am'izany Andriamanitra satria tsy misy fetra ny fitaina omen'Andriamanitra ny olona. Fa ho antsika kosa nefany ny torohevitra dia ambarako aminao hoe te-piandohana hoe ahoana ny tokony ataonao mba hahafan'Andriamanitra ary tena anao zavatra lehibe sy vaovao eo amin'ny tantaram-piainanao am'izao roa volana sy tapany sisa am'ty taona 7 ity zao. Ahoana ny tokony ataonao? Hoy amintsika zany manao hoe mila mandeha araky ny sitrapon'Andriamanitra isika. Averiko tsara. Mila mandeha araky ny sitrapon'Andriamanitra isika satria nahoana tsy manahirana an'Andriamanitra mihitsy ny amahy olanao io raha nanaraka tsara ny teoko tany aloha ianao de hoe Andriamanitra nge lehibe loatra, mihoatra ny olana atrehantsika, mihoatra ny ady zay atrehantsika, mihoatra ny zava-manahirana atsika, mihoatra ny fandritsika de lehibe loatra Andriamanitra ry havana. Fa saingy hoy amintsika manao hoe raha tiantsika ho tsapatsika, ho voaray atsika tena hoe ho hita maso ary iainantsika isan'andro izany fitahin'Andriamanitra tsy manapetra izany dia tsotra ihany ny zavatra takian'Andriamanitra. Mila mandeha araky ny sitrapon'Andriamanitra isika. Fa tsy manahirana anazy ny amany olana zay leverinao fa tena goavana sehatra zay misy amin'ny fiainanao atrehanao io. Tsy manahirana an'Andriamanitra ihany koa ary tsy mampaninina azy ny mampandeha ny aferanao, ny businessinao zay leverinao hoe tam'ty taona ty somary sarotrarotra amin'ny fiainana. Indraindray tsika tady ametra an'Andriamanitra mihitsy hoe toy izao zavatra misy amin'ny firenena, na toy izao ny zavatra nitranga tato ato de ohatry mikatso daholo ny zavatra rehetra. Ry havanao, tsy voafetra ny zava-misy ary tsy azo fera ninina mitranga eo amin'ny tantaran'ny firenena, na eo amin'ny tantaran'ny zava-misy, na eo amin'ny tantaran'izao tontolo zao mihitsy ny fiasan'Andriamanitra. Na inona zavatra mety atrehan'ny firenena, na inona zavatra mety miseho tao ao, de hoy aminao androany afaka ny tena ho avan'Andriamanitra ianao ary tsisy fetra ny fitaina afaka omeny anao androany, fa ianao mihitsiny mila mandeha araky ny sitrapon'Andriamanitra hoy aho. Fa tsy mampanina azy ny mampandeha ny aferanao na ny businessinao. Tsy mampanina an'Andriamanitra ihany koa no hanokatra lalana ary afaka tena hoe ampandeha tsara atsakany sy andavana io ara-bolanao io zay nilazainao am'izao fotoa zao fa toa ohatrany misy fikatsony. Afaka hanokatra lalana eo amin'laontsika Andriamanitra. Ianao raha ohatra ka mpandinika amin'ny baiboly ka manaraka tsara ny tantaran'ireo zanak'Israely, ry havanao, olona maro be mihitsy n'izy ireo tam'izany fotoana izany no nitomany teo anatrehan'Andriamanitra ary nitaraina tamin'ny lelan'Andriamanitra ary nankitora-bato an'i Mosesy mihitsy izy ireo satria inona nitranga tsy nisotro rano izy ireo nandritry ny fotoana maharitra. Maty etaeta izy, maina ny ainy araky ny fiteniny tena maina ny ainay, maina ny tendanay, maty etaeta izahay sy ny zanakanay ary ny biby fiomponay. Nitomany izy, nitaraina tany Mosesy izy. Eny, fa nahity Mosesy lelan'Andriamanitra aza ane ka niteny mihitsiny tam'izany fotoana zany, Andriamanitra inona no ataoko fa mila hitora-bato any vahoaka. Fa Andriamanitra ny teny mazava tsotra manao hoe ory Mosesy eo, raiso ny tena eny am-pelantananao de mandeha any ianao ary kapohy ny vatorampy fa moaka rano sotronin'ny olona izany. Ry havanao, ny vatorampy ny vato rehefa nikapohana de namoaka rano ny biboka ho an'ny olona ka nisotro rano izy sy ny taranany, eny hatramin'ny biby fiompony aza de nisotro rano ka na afaka netaetan'ny Andriamanitra. Za tena mino aho fa mbola mihoatra lavitra n'izany no ataon'Andriamanitra zao faraparany taona izao. Afaka anao zavatra lehibe tsy takatry ny sainao atsika Andriamanitra ry havana izay manaraka ity fandarana ity. Tsy mampanina an'Andriamanitra ihany koa ary tsy manahirana an'Andriamanitra ihany koa ry havana ny andamina io olana ara-tokantrano, io asanao zay mikatso tsy mandeha hoy ianao ary tsy manahirana an'Andriamanitra ary tsy ho sarotra amin'ny intsiny ihany koa ny manasitrana ny retinao zay neverinao fafanampiaiky ny dokotera. Mety mampivarahotrana anao am'izao fotoana zao ary mahatonga anao lasa tsy mahita tory andreo manalina ary toa vao mainka ary mampitombo ny tahotra sy ny oro-ponao angambany am'izao fotoana zao. Ny tranganaretina mety miseho ny fiainanao, ny fitenin'ny olona etsy an-daniny manampitrotraka, ny zavatra atrehanao indraindray toa ohatry ny mampivarahotrana ary indraindray toa ohatry ny tady ampikivy ianao zany ka ampilatsaka ny fononao. Fa androany aho miantso anao manao hoe tsy manahirana an'Andriamanitra ary tsy ho sarotra amin'Andriamanitra mihitsiny ny hita sy hanisoa ary anko hanasitrany anaretinao sy hamonjy anao. Ka hoy amintsika hoe tsy manahirana an'Andriamanitra
ary tsy mampaninina azy enko ny anatanteraka zay efa nambarany tamitsika tamity taona ity, araky ny teniko mety tsodrano zany na mety ny teny taminao manokana mihitsy Andriamanitra tamin'ny alalan'ny afatra tao am-piangonana, mety ihany ko tena nyteny aminao manokana izy tamin'ny fonenao zay mivavaka sy nandoaly, mety ihany ko nisy zavatra goavana sy fandriana lehibe tao aminao, afaka ho tanterahan'Andriamanitra antsika izany, satria ho iamanao hoe tsy sarotra amin'Andriamanitra ary tsy mampaninina an'Andriamanitra mihitsiny ny atanteraka an'izany. Fa averiko tsara ny teny manao hoe fa mila mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra isika. Taka lehilahy anankiray atao hoe Davida izao. Ity Davida ity fony Andriamanitra niantso azy ho mpanjaka hitondra ny zanak'Israely, dia tany ampiandrasan'ondry tany ene izy de efa nahita sady Andriamanitra, araka volazan'ny boky ny Asan'ny Apôstôly toko 17 de 2:20. De zao volazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe Asan'ny Apôstôly toko 17 ao amin'ny 2:20. Ary efa nanisitra ny Saoly izy dia nanandratra ny Davida ho mpanjakany, sady nanambara azy hoe izao nahita ny Davida zanak' Jese, lehilahy araky ny foko izay anao ny sitrapoko rehetra. Averiko tsara leo amin'ny tapany voalohany. Ary efa nanaisitra ny Saoly izy dia nanandratra any Davida ho mpanjakany. Mino aho fa misy zavatra lehibe sady ambaran'Andriamanitra aminao tao anatin'izany teny nambarany tamin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa nanaisitra ny Saoly izy, ilay lehilahy tsy natanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, ilay lehilahy tsy mba nentina andeha arak'izay sitrapon'Andriamanitra, rehefa nanaisitra ny lehilahy tao izy Saoly io izy, de ambaran'ny Baiboly fa nanandratra ny Davida amin'ny anaran'i Jesosy am'ty faraparan'ny taona 7 sy 10 ity. De hoy aminao manao hoe anandratra anao ane Andriamanitra. Na de efa tena ohatrany hoe araky ny fiteny mialatsiny atonoko hoe mety efa tena nisombovoka ianao am'izao fotoana izao, efa tena nitotongany any amin'ny farany ambany indrindra angamba ny fiainanao am'izao fotoana izao. De hoy aminao androany afaka mbola nandratra anao Andriamanitra ka hisitona anao hiakatra indray am'ty faraparan'ny taona ity. Fa ny ambarany any amin'ny tapany farany da nanao hoe io Davida io rehefa hitan'Andriamanitra, nahitany Davida le zanak' Jese izy, lehilahy araky ny foko zay anao ny sitrapoko rehetra. Tena hoe i Davida zany de resy lahatra mihitsy Andriamanitra, fony Andriamanitra niantso an'io lehilahy tany ampiandrasan'ondry tany, fa lehilahy araky ny fon'Andriamanitra mihitsy i Davida io zay anao ny sitrapony rehetra. Zany hoe na inona sitrapon'Andriamanitra, de i Davida de i lehilahy tena nanao zany sitrapon'Andriamanitra izany. Ary hoy amintsika manao hoe i Davida neka no tanterany avokoa ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Ary zay natonga ny Davida tena lehilahy navoaka n'Andriamanitra tamin'ny fandresena mandrakarivo manoloana ny ady zenatrehany. Ny fotoana zao ohatra am'izany any amin'ny boky Samuela faharoa toko 5 17 any. Samuela faharoa toko 5 17. De zao vaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ka noho ny reniny Filistina fa efa nosoran'ny olona ho mpanjakan'i Israely Davida, de niakatra hitady azy ny Filistina rehetra. Fa raha reny Davida izany de nidina tao amin'ny batery fiarovana izy, ary de tonga ny Filistina ka ny hahakahaka teny amin'ny lohasany rehefa hita. Ary Davida nanontany amin'i Jehova hoe hiakatra hamelin'ny Filistina va aho? Antolotra tanako va izy? De hoy Jehova tamin'i Davida, miakara fa atolotra eo an-tananao tokoa ny Filistina. Ary Davida tonga tao amin'ny bala Perazima ka namely ireo tao. De hoy izy, Jehova efa namaky ny fahavaliko teo anoloako hiparika toy ny ranovaky, koa izany nanaovany ny anaran'izany tany izany manao hoe bala Perazima. Ary nilozany tao ny sampiny ka dia lasany Davida sy ny olony ireny. Ary niakatra indray ny Filistina ka niakahaka teny amin'ny lohasany rehefa hita. Ary nanontany tamin'i Jehova Davida ka novaliny hoe aza mandeha fa hodidino avy aoriana izy ka ho tonga eo aminy ianao amin'ny tandrifin'ny hazo balsama. Ary raha toa mare ny figadogadon'ny olona eny amin'ny ten'ny hazo balsama ianao, de fangana
fa am'izay no efa miainga melohanao Jehova amely miaramila amin'ny Filistina ary dia nanao araka ny nanodiny Jehova azy Davida ka dia namely ny Filistina hatrany Geba ka atrao akaiky ny Gazera izy. Teto Davida dia tena netehitra tanteraka tamin'ny herin'Andriamanitra mihitsy nanoloana ny ady izay natrehany. Ary no tahin'Andriamanitra zany lehilahy zany, nandresy nazotona tany an'Andriamanitra foana isaky ny ady tamin'ireo Filistina izy. De ambarany Baiboly fa tena lehilahy nazoto niankina tamin'Andriamanitra, tsy mba natety tamin'ny herin'ny sainy, tsy nanaiky ho ferany zavatra nisy ary tsy nanaiky nanisany fahavalo hoe firy na firy. Fa i Davida dia nasany atehitra tamin'Andriamanitra ary nanontany an'Andriamanitra foana hoe hiakatra mamely ny Filistina vao. Nisy fotoana Andriamanitra teny mandehana ary Davida. Ndray andro izy dia mbola niteny tamin'Andriamanitra no Davida manao hoe hiakatra amely ny Filistina ray va Andriamanitra. De ohatsy Andriamanitra aza mandeha fa hodidino any izy. Zany hoe Davida zany dia lehilahy araka ny fon'Andriamanitra, samy niankina tamin'Andriamanitra foana ary ny fahavalon'i Davida dia nataon'Andriamanitra niaka taky ny rano, niparika taky ny rano ka resy teo amin'ny lohan'i Davida foana. Ho taky zany ane no ataon'Andriamanitra aminao amin'izao faraparan'ny taona 7 sy ny fitsenanan'ny taona 20 ampandresy antsika Andriamanitra, hitantsika Andriamanitra. Faro manarakaraka izay akoatran'ilay hoe lehilahy manao sitrapon'Andriamanitra Davida ary samy niankina tamin'Andriamanitra foana, de hoy amintsika manao hoe mila tena miala amin'ny fanao ratsy rehetra, ialao ny fanao ratsy, ialao ny zavatra ratsy rehetra, ialao ny zavatra tsaraky ny sitrapon'Andriamanitra. Aza hoe sady mivavaka nefa ny mbola manota, sady mivavaka nefa mbola misy zavatra ratsy iainana, sady mivavaka nefa mbola misy fahotana ihany koa fikirina, na sady mivavaka miala tsiny. Fa ny roany manao hoe ny tena marina tsy tokony hiala tsiny aho, fa miteny aminao hoe be dehibe indreny ny olona misy sady mivavaka ny mbola manompo sampy mety ehitra amin'ny zavatra hafa. Fa hoy amintsika zany manao hoe ialao ny fanao ratsy, ialao ny fahotana rehetra, ialao zany zavatra ratsy izany, de ampandresy antsika rehetra Andriamanitra. Ialao zany. Indraindray ny olona mieritreritra hoe sarotra be ny andraisana valim-bavaka, sarotra be ny andraisana fitahiana, sarotra be antsona mitetavako an'Andriamanitra. Nefany hoy amintsika manao hoe raha mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika ka miala ny zavatra, miala amin'ny fanao ratsy, miala amin'ireo zavatra ratsy etra zay antsika teo aloha, miala amin'ny karazam-pahotana, de iova tanteraka io tantara-piainantsika io. Iova io, ho tahin'Andriamanitra isika, ho ambinin'Andriamanitra isika, ary ampandraisantsika mihitsy ny Andriamanitra raha ohatra ka hoe tena ialantsika izany fanao ratsy izany. Manarakaraka izay ihany koa de izao, ataovy tena mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny fiainanao sy ny fitondrantenanao. Ataovy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ho iaho ny fiainanao sy ny fitondrantenanao mba hahatonga an'Andriamanitra tena hamonjy anao. Tsy sarotra amin'Andriamanitra araka ny teniko tany aloha zany ny hamonjy ny fiainanao. Amin'ity taona 7 faraparany ity de izao, iova tanteraka ny tantaram-piainanao ary afaka ny hamonjy anao tanteraka Andriamanitra. Misy tantara hery havana any ohatra amin'izany any amin'ny Luka 7:11 hoe tsy misy fetra tokoa ny fitahin'Andriamanitra ho an'ny olony de ambarany tenin'Andriamanitra fa nisy rem-pianakaviana tao zay maty ny zanany, efa nentina andeha ho alevina mihitsy no mifanena amin'i Jesosy ny trano vorona. Luka 7:11 raha misy baiboly ao aminao de vakio nge rehefa ao an-tranonao ao fa rehefa noraisin'i Jesosy akanan Jesosy ny trano vorona, de noraisin'i Jesosy Kristy fotsiny ny trano vorona dia niteny reny ilay lehilahy zay tao anatin'ny trano vorona efa maty io, de niteny ka natolony ny reniny. Ho taky zany ane nataon'Andriamanitra aminao, tsy voafetra ny zavatra misy ka na de efa maty, efa tsy nandeha intsony ary, efa tena hoe ndeha ho alevina le zaza, fa no ny herin'Andriamanitra sy ny fitahiana tsy voafetra de izao afaka nitsangana le zaza ka natolotra ndrendray. Nefa ny fikasana de hoe efa hoentina andeha ho alevina tany am-pasana, tsy voafetra ny zavatra misy, tsy voafetra ny hery rehetra ny fitahian'Andriamanitra. Fa manarakaraka izay koa mila tena manam-pinoana ianao. Ny mampalahelo de hoe ny tsy finoana ao aminao ve no hatonga an'Andriamanitra tsy hamonjy anao amin'ity taona ity? Ny tsy finoana ao aminao ve nahatonga ny tantaram-piainanao tsy hiova amin'ity taona ity? De ny tsy finoana ao aminao any koa ve nahatonga ny fiainanao tena hoe ho ravo, ho potika, hahatonga ny fitahin'Andriamanitra ho voasakany? Miantso anao amin'izao fotoana izao, aoka tena ino ianao, aoka tena atoky ianao, fa tsy misy fetra ny fitahin'Andriamanitra, fa na ny maty ary efa tao anaty trano vorona
rehefa natsangan' Jesosy de niteny ka natonony andreniny indray. Manarakaraka izay ihany koa de ity mila tena tapahana miozina fa misy karazan'olona vokatry ny ozona zay mitambesatra eo amin'ny fiainany, vokatry ny ozona mbola tsy tapaka zay mitranga eo aminy, zay efa tany amin'ny ray aman-dreny tany aloha sy ny razam-beny dia tsy mety miova mihitsy ny fiainany. Andriamanitra efa te hita azy, Andriamanitra efa te hitona fanambinana ho azy, fa ny olana mipetraka de hoe ilay ozona zay mbola tsy tapaka, lay fanaratsy zay mbola tsy voaloaka ao aminy. Tsy Jesosy tsony anga nidiny aty ambonin'ny tandry havana napaka ny ozona ao amintsika nandroaka ny fanaratsy fa efa nomeny antsika zany fahefana izany. Andre jorovavilombelona kely aminao ane ijery tantaram-piainana olona zay niona tamiko tamin'ny alarobia teo, vo tamin'ny alarobia teo ity olona ity nitantara zavatra nitranga teo aminy, ary tena natonga anaresy lahatra mihitsy hoe tena marina fa misy olona efa elaela tokony ho tahin'Andriamanitra, tokony ambin'Andriamanitra ny fiainany, fa saingy zao izy ny tsy nafantatra ny tokony ataony, any ka niodikodina fotsiny teo ny fiainany ary tsy nety tafavoaka. Nisy ramatoa anankiray re mpianakaviana somary lavidavitra n'Antananarivo no tonga niona tamiko tamin'ny alarobia teo. Izy io dia efa mpivavaka amina fiangonana, efa tena amina fiangonana zandriny, efa manana an' Jesosy mihitsy izy araky ny fiteniny, fa saingy izao ny tantininy any ravavin-dreniny 5 raha kely ozy ny efa nanambady, efa nampiakarina lehilahy fa tsy nety nazy tokantrano mihitsy. Ny kozinina nyty ramatoa ty ihany koa de tena ohatry zany mihitsy, ary tena mitovy ny tantaram-piainana tsisy navany tokantrano, fa sasany de zao vadin'olona foana nitojo anazy, ary ny sasany de voafitaka foana. Ary ty rem-pianakaviana niona tamiko ty ihany koa de tojo azany mihitsy, nanambady voalohany izy de bevoka ny zanany voalohany de nilozany vadiny, ary efa imbetsaka izy nisy olona efa tena niseho tao amin'ny ray aman-dreniny fa tsy nety tafavoaka mihitsy ary tsy nety natsanga tokantrano mihitsy. Ndray andro ndray ary izy de mba niona tamin'ny alala anankiray zay nanambady azy vita soratra mihitsy, fa nampalahelo ty zao niteraka efatra izy de maty indray le lehilahy izay mba navindefa vadiny ara-dalàna vita soratra. Taty aoriana am'izay de tsy nety nazy tokantrano mihitsy io vehivavy io, nandritry ny taona maro isaky ny misy olona akavady anazy miseho any amin'ny ray aman-dreny afa baraka mihitsy apastera ozy, tena menatr'olona za ohatry ny hoe vehivavy ratsy fitondran-tena izahay, de nefany mba manatsa tena eny tsara, fa saingy ny olana de hoe tsisy tafavoaka fa de rava-maina ny tokantrano. Ary natonga azy niazakazaka nanatona anay de ity tamin'ny alahady teo lehilahy zay fa lokaloka tena ty azy tena fara zay nyrehetra ny fitiavana, fa de nitsy ahoatsy ahoana de lasa indray le lehilahy, ary nangidy tamin'io madamo izany tena mangidy ny fiainako, tsy zakako intsony, mamifo, tena mitanondrika, tena malahelo, ohatrany tsy te hiaina eto ambonin'ny tany intsony, ary tsy vita zany any fa le zanany voalohany tam'le vadiny anankiray voalohany terahany de efa misy fiatraikany amin'ny zanany vavy sady voafitaky ny olona de miteraka tsy manambady, de ny zanany faharoa koa efa ohatry zany sady zanany lahy io de tsy ahoatsy ahoana de nabevoka vehivavy de lasa manambady ohatrany hoe niterena fotsiny fa tsy milamy makory, de ohatry zany foana zany tantara. Nefa ny olona maro am'ireo fianakaviandreo de ohatry zany sasany araky ny fitenin'ny taniko. Jesosy vavolombelona manao hoe efa 5 raha kely ny tantinako, ary reo fianakaviako na kozinako ozy de ohatran'izany, tena za miresaka aminao zao pastera ohatran mihitsy. De isarako an'Andriamanitra taoriana ny andrasako anazy tamin'io alarobia io de netoandron'io any izy niantsona pastero zao sady ozy efa hitako miova ny tantaram-piainako, efa misy zavatra tsapako ny raisiko sady ozy, nefa ny alarobia teo tamin'ny 10 sasany teo izy ny raisiko, amin'ny ray mahery izy miantso ana efa misy zavatra tsapako sady pastera. Ary ny tena mampalahelo sy ny zavatra nitranga de hoe hatrany amin'ny asan'ity vehivavy ty de misy olana mitranga foana, misy fikatsona tsy mandeha mihitsiny, fa nampanantena azy aho afaka monjy anao Andriamanitra. Ry havanao mety anisan'izany anko anao miaino manaraka ty fandarana ty, aza anisany mety ny olona manao taka ny sasany hoe gonogono, anganoangano ny filazana fa misy ny oziny, anganoangano ny filazana fa misy ny devoly, tena misy tomboky ny oziny ary tena misy ny devoly. Itona fiainanao mangidy, itona fiainao ratsy fiafara nefa zany ratsy tapaka. Zao nefa ny teneniko aminao, afaka iovy io ka vavaky sika am'izao fotoana zao ary. Numéro téléphone nomeko anao de 032 04 632 60 032 04 632 60 na 034 13 707 59 034 13 707 59. Apetrao ny fonao ny tananao de mandolia fivavaka ao anao raha io
Sotranao amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny teny sy nampitondrainao ahy. Amindreo fony ny olona rehetra izay nanaraka ty fahadarana ity. Androany de tapahako ny ozona, foanako ny asan'ny devoly, didiko ny olana sy ny aretina rehetra, miala amin'ny tokantrano, miala amin'ny tenan'ny olona, miala amin'ny fiainana zany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tsofina rano, tahina zay rehetra nanaraka fandarana ity. Iova tantaram-piainana, ho tahina izy amin'ny faraparan'ny taona zao, amonjy azy Andriamanitra. De miantso antsika tongava manaraka ny fandarana zay ataonay ohatry zao foana hoe misy filazana fotoam-bavaka isaka alakamisy sa talata amin'ny ray ora sasany eo androna kely, ary ihany koa any amin'ny alahady any de isaky ny alahady amin'ny fito sasany, amin'ny folora, amin'ny ray sasany de misy fotoam-bavaka ataonay. Miantso anao tongava amin'ity roa volana mahery ty fa anovany tantaram-piainanao Andriamanitra, ary ny tena mety indrindra tongava miona aminay fa ivavaka ao anao zahay de amonjy anao Andriamanitra. Samio tain'Andriamanitra tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana Refi, Androndrakely.